toanilatsahamparatra ny voaka malagasy ary indrindra izay kandida raha nandre ny fanambarana nataony Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha-hevitry ny CENI zay nindraikitra ny fedidina ny androm-panjakana CENI tamin'io andro io satria tsy teto an-toerana ny filoha Thierry Rakotomanana. Niantso ny mpanao gazety izy teny amin'ny filobe CENI alarobia ambony loha tamin'ny 28 febroary 2024 ary nilaza fa misy doublon 1 273 141 zay mitsinjara toy izao: anarana miverimberina 110 629 ary karapanondro mitovy laharana misy 1 162 512 tamin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana 10 568 400 zay 5 millions eo ihany no tonga ny fidy. Koa akory ny agagana fa raha ataony kajy dia 1 273 141 mita amin'ny 5 millions dia vato 25% be izao no tsy tomombana. Gaga izy satria ny CENI zay tokony hiaro ny asin'ny fifidianana sy ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fifidianana indray no nandrava sy nanapotika ny asiny sy ny fahamarinana io fanapahan-kevitra io. Tsy ny tena zava-misy no ny anteheran'io androm-panjakana io raha nandray ny fanapahan-kevitra izy. Niarana hita ny fisavorovoronana teraka io fanambarana io satria ny fototry ny fanjakana mihitsy no voaozongozona ary rava tanteraka ny fifampatokisana amin'ny fifampitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Eto ary dia tsy ny valim-pifidianana na ny fanapahan-kevitry ny asa CENI intsony no resaka fa lalina kokoa satria dia ny fototry ny fanapahan-kevitry ny asa CENI mihitsy no rava tanteraka. Ary izany dia mitarika ny faharavany ny asin'ny ny lanjan'ny fanapahan-kevitra io androm-panjakana io. Tsy ny tena zava-misy no ny anteherany io androm-panjakana io raha nandray fanapahan-kevitra izy. Mihoapapana loatra ny atambony tranga ka tsy misy lalàna azo anamarinana azy intsony. Zany foto-kevitra izany dia eken'ny rehetra manerana n'izao tontolo izao. Mazava ho azy fa izany lesika izany dia nanamora ny fisian'ny osoka tamin'ny fifidianana. Raha jerena ny zavatra niseho tany Afrika, ohatra tany Malawi,